to daholo rehetrarehetra ny tonga-trano any a dia ho apitsika tatasika indray a efa elaela zay tsisy tatasika resaka fosafosa ihany ny ato rilerony rilerony sy rileventiny hitatsika ny amin'ny fiarahamonina ena zareo a fa ny lehilahy raha toka misaraka amin'ny olon-tiany raha mpisipa zao aloha io normal be misaraka izy dia mitady sipa hafa eo ary izy tsy maintsy hoe manana sipasipa telo efatra dimy miaraka aminazy ambady madika tsy fantatra ntsony fa jerentsika hoe lehilahy manambady aman-janaka dia saram-panambadiana vitan'iny lehilahy saram-panambadiana iny ve ny mijanona tokana irery mandrapikipy ny masony sa kosa hoe tsy maintsy andeha hitady sipa hafa izy ny ankamaroan'ny lehilahy voalohany indrindra dia tsy mahavita tena izy raha tsisy vehivavy zesta fotsiny ato amin'ny Facebook e zay ranga bandy mahavita azy zay ranga bandy ohatr'izao fa vita ny lisa ve manasa vilia isan'andro manasa ihany lisany herinandro ray volana roa volana fa tsy mandra-pahantotra elaela dia mahavita hoe anasa vilia foana fa tsisy vehivavy vita ny lisa ve ny andeha anasa lamba caleçon alahy ndray andro mety voasasa lahy fa raha hoe isan'andro ela manasa mety tsisy olo-kory ary izy caleçon alahy indray fa tsisy vady ela dia fantatra elahy tsara hoe mafy le tsisy viavy dia tsy maintsy akasipa vehivavy ela hiaraka atory amin'ny lahy satria sy na tsy vita ny lahy le fiainana vita ny lahy ve ny pasoko akanjo eny misy aloha ny olona tsy mipasoko akanjo fa eo amin'le mahandro hanina vita ny lahy ny handro hanina isan'andro tsisy raha fotsy dia tonga avy miasa elahy vao handro vary dia vao handry atrafo dia vao handingena marina izany ny laoka ela nefa tonga miditra avy any ampiasana reraky ny avy miasa any amin'ny 9 alina ny 9 alina na amin'ny 5 ariva vita ny lahy zany ary eo amin'le matory indray vita ny lahy ve ny atory rery bibity ny lahy isan'andro mizihatra foana tsy maintsy hoe ilely elahy dia vita ny lahy ny hipetraka rery tsy maintsy mila madama elahy fampitaingina amin'ilay isan-kariva dia zay ny pirofo mazava fa ny lehilahy raha toka tsy misy vehivavy dia tsy mahavita tena eo amin'ny fampirima trano vao maraina elahy vao fo maraina tsy maintsy hanasa tarehy tsy maintsy isolakanjo raha tsisy madama elahy vita ny lahy hoe apiry trano ampirina ny fandriana ny lahy io melohany andanana elahy iasa raha misy kolonga misy ankizy kely elahy tsy maintsy hivazavazana eky dada saleko dada aia sakafo dada omeo anako le maîtresse eo sy ny collagenay raha toka mbola kely zanaka elahy dia vita ny elahy koa ny an'olo tain-jaza sy an'olo koson-draza kely dia mahay vava be ry tazy hoe zay ranga mahavita tena zay nge raha ohatra ka tsisy viavy ara milamina raha toka lehilahy tsy nakavady tsony elahy fa nahavita toka tena mandrapikipy ny vao maso lahy io meoko noty 100% elahy fa elahy no tena atao hoe lehilahy mahavita azy lehilahy manakambo misy ny lehilahy to zany nisaraka tamin'ny vadiny izy fa atao aoriana ny saram-panambadiana izy tsy nakavady izany intsony izy rery mipetraka kavera mandrapikipy vao masony hita fiarahamonina any rehetrarehetra moa izy koa olona tsara fanahy vitsy ny lehilahy manana toe-tsaina ohatr'izany fa vao lasa raha fotsy tonga dia lasa indray makasipa kely dia hoandry le sipa kely hiditra ao aminazy aloha le hoe vady faharoa second place dia saino tsara voalohany indrindra le vadiny voalohana ataony ahoana le vadiny voalohana fa tonga anazy nisaraka taminazy efa niteraka firy izy le vadiny voalohana izay vao nisaraka zareo tadio tsara fa nitanana mitsotra sarotra ny amokona anazy lalakitakisoa ihany koa izay le efa fataon'ny olombelona ary sarotra miala mahazatra tany amin'ny vadiny le rito voalohana le ry mety hoe zatra napirafy dia relaka raha fotsy dia lasa izy niala ka raha ohatra izy ka akandry hipetraka ao dia possible hoe tsy apirafy to ve amin'ny ankapobeny aloha le ry tonga saina ihany hoe tena ohatr'izao le tsy tindra fotsy fa tsy maintsy eo foana ny clémentasy dia mialohan'ny hidirandry deuxième place deuxième bureau dia sainao aloha zay zavatra izay ny zavatra mampalahelo zareo ny ankizy rehefa misaraka angeny ray aman-dreny dia misy fiantraikany marary amin'ny ankizy
ho an'ny olona kamboty, ho an'ny olona tsisy ray aman-dreny dia mahatsapa an'izany. Fa raha ohatra ka olona nanana ray aman-dreny teo anatrehany dia tsy mahatsapa an'izany mihitsy. Mafy ny hoe tsisy dada, mafy ny hoe tsisy mama. Satria ilaina daholo ny torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny. Raha toa ka hakavady lahy, ny zanak'ialahy miaraka mipetraka amin'lahy, possible ve hivady ny lahy faharoa dia hitaiza ny zanak'ialahy mitovy fitazanany amin'ny reniny? Misy ihany aloha vehivavy tsara fanahy, tsopo, tso-piaina, ahavita an'izay. Samy manana ny toetrany vehivavy rehetrarehetra. Fa tsy avy eo koa izy tonga dia ampidika izy lahy indray hoe vonoiny ao zanak'ialahy anaovany fiainana alika ao. Dia inona no ataony lahy? Vadiny lahy sa ny zanak'ialahy? Ialahy voalohany diso amin'izay fotoana izay satria tsy inona nampidika izy fiainana. Dia sainy ihany ry lery raha toa ka manana rafotsy tsara fanahy ialahy, mahandro sakafony ialahy, mikarakara ny akanjony ialahy, mitaiza ny zanak'ialahy, moramora nga nitaizany ny zaza iny, nitondra ny kibo misy 9 volana tao amin'ny kibo be tao. Namoaka an'iny lavaka kely ohatran'ny fingotra ohatran'iny atao ngeza be ohatran'izany amoahana ilay zazakely. Manandrama ialahy mijanona indray andro ao an-tanàna, ialahy sy ny ankiziny ao an-tanàna dia raha fotsiny mandeha mikandra. Dia ialahy mpahandro hanina, ialahy mitaiza zaza, ialahy mpanasa vilia, ialahy mpampiry trano, ialahy ihany koa ny mpijerijery ny ankizy ao an-tanàna. Ho hitany ialahy sy ho tsapany ialahy amin'izay fotoana izay hoe oay lay, tena enjana be marina ilay mampiry trano ato. Tsy hijanona ato an-tanàna intsony fa asan-drafotsy ity. Indray andro izany vitany ialahy, fa raha mandrapikipo voamasony ialahy tsy vitan'ny lahy izany. Fa tsy miseho amin'ilay matikany be ialahy hoe raha tsisy lehilahy nge ireny vehivavy ireny tsy mahavita azy e. Lisan'ny lehilahy tena tsy mahavita azy rehefa tsisy vehivavy. Ny ankamaroan'ny vehivavy amin'izao fotoana dia raha toa ka misaraka amin'ny lehilahy izy dia mijanona mipetraka ho tokan-tena. Satria tsy inona fantany ny toetran'ny lehilahy amin'ny ankapobeny. Efa atao izy dia mahalala sy nahita fiainana tsara. Fa enjakenjana ny miaraka amin'ny lehilahy. Dia io moa miankina amin'ny viavy ihany. Ka miaraka amin'ny olona hafa izy dia anjara indray. Fa ny ankamaroan'ny vehivavy rehefa misaraka dia tsy maintsy tokan-tena daholo. Vitany manasa lamba, vitany mitaiza zaza, vitany mandeha miasa, vitany mikarakara ao tokantrano rehetra, milamina daholo ny trano mialohan'ny andehanan'ny mivoaka. Misaotra betsaka anareo nanaraka ny resakantsika ato amin'ny YouTube. Mankasitraka anareo rehetrarehetra ny abonné sy ny rehetrarehetra, mbola rehetrarehetra miato amin'ny page ihany koa dia mankasitraka anareo adino ny mi-abonné sy mi-partage ny vidéo antsika. Raha toa ka manana vidéo tianao zaraina nareo ao amin'ny YouTube, apetrao ato amin'ny page fa hozaraiko any amin'ny YouTube na ato amin'ny page ihany koa. Raha toa ka manana vidéo tianao zaraina amin'ny TikTok na Instagram ihany koa nareo na sary na vidéo tsy maninona fa ho partageko any. Marina ataona fa tsy mandoha vola akory vidéo nareo na fa sarinareo fa ho partageko gratuit, partageko maimaim-poana. Zay fa mankasitraka anareo dia amin'ny manaraka indray.